Fiadanan'ny Tompo tononoko aminao. Faly miarabanao aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary alohan'ny izarako fijoroana vavolombelona aminao dia hivavaka isika angataka amin'ny Jesosy satria azy ny asa. Angataka ny fitarian'ny fanahy masina ampiteny ahy ary koa hikasika anao aneny Tompo avy amin'ny alalan'ny fanahy masina amin'izao fijoroana vavolombelona izao. Satria efa teny efa akaiky Jesosy ary ny tanjon'i Jesosy dia ny ampifoantsika tsiraray avy mba hiomana isika ho tafakatra any an-danitra rehefa tonga ny fotoana. Ary hivavaka isika tompoko ho voninahitra Andriamanitra irery any. Jesosy Tompo, sotranao izahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao ka mbola afaka indray miantso ny anaranao. Jesosy, mamindra-fo aminay, mamelany elokay tsiraray avy isambatan'olona Tompo, satria tsy mendrika izahay Jesosy. Jesosy, mangataka ny fanahy masinao aho, hitari-dalanay, ampiteny ahy arak'izay sitraponao. Satria ianao no nanome ny hafatra Jesosy, ka ampita izany amin'ny vahoakanao aho. Ka mangataka anao fanahy masinao hiasa amiko, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Mangataka anao koa fanahy masinao hikasika ny olonao tsiraray avy, izay andre ny hafatra avy aminao. Okenao no hiasa ao anatin'ny olona tsiraray avy. Okenao no hanova ny olona tsiraray avy, Jesosy, mba hiomana izahay, satria rehefa tonga ny fotoana hialanay ety Tompo dia hiaona aminao izahay. Sotra Jesosy, dera ho anao, aja ho anao. Voninahitra ny eo anao rery any, asandratro foana ianao raha mbola velona aina koa aho. Sotra Tompo, aleluia, amen. Ry ava-malala ao amin'ny Tompo, ny fijoroana vavolombelona izay ho zaraiko aminao anio dia vo tamin'ny herinandro lasa teo no nampanofy ahy Jesosy. Izany nofy izany dia nofy ampitandremany antsika tsiraray avy, na iza isika. Ka araka ny teneniko tamin'ny video teo aloha, hiezaka aho hizara ny faminaniana izay aseho an'ny Tompo ahy raha vao voaraiko ny hafatra, fa teny fonako amin'i Jesosy ary fonako aminareo koa raha misy ny fahatarana. Satria be dia be ny andraikitra samy hafa koa izay sahaniko. Ry havana, ho tantaraiko anao ny nofy. Ao aorian'ny fitantarako ny nofy dia mamety tenin'Andriamanitra foana aho izay verse nomeny Jesosy hanamarinany izany nofy izany. Tamin'ny herinandro lasa, ny alatsinainy fa 1 ny volana janoary 2022 zao isika izao, dia raha natory aho ny alina dia nampanofisin'i Jesosy. Ny nofy azoko ry havana dia nofy fampitandremana antsika tsiraray avy. Isika tsiraray avy no tiany Tompo ho kasihina, tiany Tompo isika tsiraray avy hiomana, Jaona aminy ary tena ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana tanteraka. Ry havana, ny aliny alahady ifo alatsinainy io fa 1 volana janoary io araka ny teneniko teo vo tamin'ny herinandro lasa, dia nampanofy ahy Jesosy. Ny nofy azoko dia nahita aho teo ampovoan'ny lanitra sy ny tany. Zany hoe tsy mipaika ery amin'ny lanitra, tsy mipaika ety amin'ny tany fa eo ampovoany eo. Ny zavatra teneniko alohan'ny hanazavako azy dia tamin'ny nofy io dia hitako hoe maizina be ny tany. Naseho an'ny Tompo ahy zany fa maizina tanteraka ny tany tao anatin'io nofy io. Dia alohany nahita ilay fahitana ako dia narehako hitanareo ny olona fivavahana Salamo rehefa miantso izy ireo an'ny olona hivavaka.
zay zany no henoko tena mafy be zany a miatso zany izy ireo a am'le hoe olona ivavaka am'le fetsony zareo a ohatrany any Madagasikara misy any Madagasikara. Aty aminay aty moa tsy heny firy satria tsy azon'izy ireo atao firy izany. Fa tena henoko mafy be zany a ny fiantsona nataony io fivavahana io. Dia noho ny avy eo a araky ny teneniko teo hoe nahita aho a eo ampovoany a sady tsy any an-danitra tsy etỳ tany fa eo ampovoany a nisy a trano a anankiray. Ohatran'le trano a fivavahan'izy ireo. Dia nahita ako a lehilahy anankiray mitsangana ivelany io trano io. Zany hoe fiangonana Salamo. Zay zany hoe tokony hoe mazava kokoa. Araky fitezareo hoe moské ngamba amin'ny fitenen'izay. Dia ao aorian'ilay rangahy alavidavitra kely a, zany hoe ao an-damosiny zany a, misy tanana anankiray lehibe a atreo amin'ny kio zany a no hitako. Ohatrany hoe midina ambany zany lay tanana. Fa lay tanana tsy tsara zany ny lokony. Ohatrana gris fotsy zany. Hita mihitsy a fa tsy tanan'Andriamanitra. Satria ao anatin'ny aizina lay tanana tsy tsara, ilay trano fivavahana anatin'ny aizina tanteraka io tanana io koa ary lay lehilahy io koa. Ry havana. Dia noho ny avy eo a Nasehon'Ny Tompo a feno miaramila be dia be. Tsy haiko hoe avy aiza no nivoahan'izy ireo. Ary ilay miaramila io a tsy manao a akanjo fanamiana tahaka ny miaramila rehetra etỳ ambonin'ny tany. Fa ny fitafian'izy ireo a matroka be daholy. Zany hoe ohatrany hoe gris mainty ano any zany lokony a fanamiana anaovan'izy ireo. Mitovy loko amin'ilay satroka fa tsy sary. Dia be be zany izy ireo a ary misambotra olona, misy olona samborin'izy ireo. Dia anio ry havana noho ny alohan'ny izara izao nofy izao aho. Hitady eo amin'ny internet a ny sariny ilay lehilahy a mpitondra fivavahana lehiben'izy ireo Salamo a, ilay ataon'izy ireo hoe mpaminany Mohameda. Dia nasain'ny Tompo no tadiaviko tao anatin'ny internet a izany. Dia noho ny hitako ilay sary dia tena mitovy tanteraka amin'ilay endrik'ilay rangahy teo akaikin'ilay trano fivavahan'izy ireo a Nasehon'Ny Tompo tanatin'ny nofy. Ry havana. Miteny amintsika ny Tompo satria no nantany an-Tompo hoe Jesosy a inona no anton'izao. Eto amin'ity tany ainantsika ity dia be na ny olona milaza Kristianina ary dia voatariky ny fanompo-tsampy ao amin'ny fivavahana Salamo. Satria nahoana moa? Tamin'ny roa taona lasa teo eo a dia efa maro a ny teny nomeny Tompo ahy fampitandremany ahy. Satria teo alohako dia zatra mividy a ena amin'ireny mpivarotra olona mpivavaka Salamo ireny. Dia efa nananatray Jesosy hoe tsy tsara ny mividy ena amin'ireny ianao, fa mandatsa-dra izy ireo ho an'ny Satana. Satria io fivavahana io a dia tsy avy amin'Andriamanitra. Satria nahoana moa no tsy avy amin'Andriamanitra io fivavahana io? Omeko anao ny tenin'Andriamanitra manambara izany. Jaona voalohany toko 2:2-20. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Iza no mpandainga afa-tsy ilay manda an Jesosy tsy ho Kristy. Izy no Antikristy, dia izay manda ny Iray sy ny zanaka.
toizako andiny fahatelo amby roapolo. Izay rehetra mandany zanaka no tsy manana ny iray koa, izay manaiky ny zanaka no manana ny iray koa. Amen. Ry havana, ny fivavahana silamo dia manda an Jesosy, manda an Jesosy hoe Kristy, manda an Jesosy hoe zanak'Andriamanitra. Am'zareo Jesosy dia mpaminany fotsiny ihany. Io fivavahana io dia araky ny tenen'ny tenin'Andriamanitra eto hoe izy no Antikristy. Mbola misy verset hafa any manambara izany. Io verset io ihany no meko anao momba ny hoe tsy avy amin'Andriamanitra io fivavahana io. Araky ny teneniko teo hoe 2 taona lasa izay teo eo dia efa niteny tamiko ny Tompo fa tsy mahazo mividy intsony aho ena any amin'ny mpivarotra olona manana finoana silamo. Dia mbola mandeha mividy any aho. Ny zavatra niseho ry havana dia rehefa avy misakafo aho dia mandofona, mandra-pivoaka any lay sakafo no haniko, lay hena no vidiko avy any amin'ny mpivarotra fivarotana silamo. Ary na dia koa raha hoe mandeha misakafo any an-tranon'olona aho dia ny sakafo hohaniko any sakafo ny vidina koa tany amin'ny mpivarotra finoana silamo ihany koa, dia marary foana aho ao aorianan'izany ary mandofona, satria fantatro avy eo fa le olona miteny amiko avy eo hoe taria amin'ny mpivarotra toy izao no nividianako ilay hena. Ry havana, miaro antsika Jesosy, tsy tiany isika hoe ifangaroaro amin'ny sampy, amin'ny faharatsiana rehetra. Ny hena izay hohanina avy any amin'ny mpivarotra manana finoana silamo dia hena naterina tamin'ny sampy ny rany araky ny tenin'Andriamanitra, satria izy ireo tsy mino an Jesosy ilay tokana ny rany irery ihany no teo ambony azo fijaliana. Fa izy ireo amin'izy ireo Jesosy dia mpaminany tsotra ihany. Fa mbola miandry ny Jesosy n'izy ireo, ary raha mahita ianareo, mino aho fa fantatrareo tsara fa izy ireo dia araraka ny ra any izay biby rehetra, tapahana ny tendan'ireo biby ireo araraka ny ra atao fanatitra. Izany ny fivavahan'izy ireo. Jesosy irery ihany no fanatitra efa natolotr'Andriamanitra ao antsika. Tsy azontsika atao intsony tompoko ny mihinana hena izay nandatsahana ny rany, tapahana ny tendany, alatsaka amin'ny tany ny rany, fa ho an'ny sampy izany. Tonga de Satana no mitaty an'io raha io ao amin'ny afobe. Izay no nampahafantarin'ny Tompo ahy. Izay no natonga ahy naharary foana raha vao mihinana hena amin'ny mpivarotra silamo. Ry havana, betsaka dia betsaka eran-tany ny mpivarotra silamo, ary betsaka ny Kristianina mbola mihinana hena avy naterina tamin'ny sampy. Oka isika hitandrina, oka isika hitandrina tompoko, satria ny tenin'Andriamanitra dia manambara izany fa ny rany Jesosy irery ihany no afaka anavitra antsika, fa ny raha hafa rehetra dia tsy misy anafaka ny fahotantsika. Efa vitany Tompo ny famonjena, fa isika no sisa mila manantona azy. Tenen'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Kolosiana toko voalohany 5:20 manambara hoe ny rany Jesosy irery ihany no manadio antsika. Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Kolosiana 1:20 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Sady izy no ampihavanany
amin'ny zavatra rehetra ka nirany teo amin'ny azo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Eny, izy hoy aho no fampihavanana, na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Ry havana, ny rany Jesosy irery ihany no ahafahantsika mihavana amin'Andriamanitra, ahafahantsika miditra any an-danitra. Ny biby alatsa-dra dia tsy akasitrahan'Andriamanitra izany. Hojerentsika izany ao amin'ny Hosea 9:9. Hosea 9:9. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Satria famindram-po no sitrako fa tsy fanatitra alatsa-dra, ary fahalalana an'Andriamanitra no ny fanatitra dorana manontolo. Ry havana, Andriamanitra tsy mandray ny fanatitra alatsa-dra. Tsy manaiky izany intsony Andriamanitra, fa mila isika mandray an Jesosy Tompo sy mpamonjy dia ny rany Jesosy no manadio antsika. Mila isika miala amin'ny sampy, tsy mikasika izay ratsy intsony araka ny tenin'Andriamanitra. Ny enana terina tamin'ny sampy dia ratsy izany. Ary mbola misy tenin'Andriamanitra ray ao amin'ny Salamo 7, ho raisintsika koa io teny io. Salamo 7 mbola manambara ihany koa fa ny Tompo tsy mankasitraka ny fanatitra alatsa-dra. Salamo 7:9. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny fanatitra alatsa-dra sy ny fanatitra avy amin'ny zava-maniry dia tsy mba sitrakao. Nanokatra ny sofoka ianao. Ny fanatitra dorana manontolo sy ny fanatitra noho ny ota dia tsy mba nilainao. Ry havana, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Tsy akasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra alatsa-dra, ary koa ny fanatitra avy amin'ny zava-maniry. Isika zatra manao hoe voka-dehibe dia manatitra vokatra. Tsy mila an'izany intsony Andriamanitra, fa ny tian'Andriamanitra dia ny tenantsika ho fanatitra velona ho an'Andriamanitra, amin'ny fanompoana masina ho an'Andriamanitra. Ry havana, ilay nofy tamin'ny herinandro lasa, ilay manambara ireo miaramila marobe, dia manambara mihitsy Tompo fa betsaka ny Kristianina mbola mihinana zavatra fady. Betsaka ny mpivarotra sakafo ena naterina tamin'ny sampy. Izay ilay naseho an Jesosy ny amin'ny finoana Salamo. Izay ilay naseho an Tompo ny amin'ilay mpaminan'izy ireo naseho anay tao anatin'ny nofy ao anatin'ny aizina izao tontolo izao. Satria ny mpivarotra an'izy ireny dia miparitaka eran-tany. Ny finoan'izy ireny dia be no azon'izy ireny. Mila isika Tompo miala amin'ny fombafomba tsampy rehetra. Arovy ny tenanao, arovy ny ankonanao. Oka isika hiambina tsara amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana tanteraka, dia anafaka antsika Jesosy, anavitra antsika Jesosy, ary mba ho tafiditra any an-danitra isika. Mahereza Tompoko, fa tiantsika Jesosy, tiantsika tsiraray avy Jesosy, ary ny tanjony sy ny tiany dia ny idirantsika any an-danitra. Ny masina ihany Tompoko no tafiditra any an-danitra. Efa eran'izao tontolo izao ny miaramila ny Satana, mandravarava, manapotika ary miezaka mangalatra antsika izay an'Andriamanitra. Aza manaiky Tompoko, mijoro tsara hatramin'ny farany. Ny voninahitrany ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen.